hitantsika tsara avy Andriamanitra. Mitiafa mafy be ho an'ny tompo. Asifisorana ao anaty fanofaofana tanana ho an'Andriamanitra rery. Mendrika ho azy sy na fiderana mandrakizay. Raha misy ny sotra, raha misy ny dera, raha misy ny fahatsarana, ambony ny fahatsarana, dia ho an'ilay tokana mitoetra amin'ny seza fiandrianana mandrakizay. Jesosy Kristy avy any Nazareta no anarany. Aoka ny fonao teny ifandray amin'Andriamanitra androany. Aoka ny saitsika hiomana andray feo, andray teny avy amin'Andriamanitra. Misy teny anankiray izay Andriamanitra, fantatro fa teny avy aminao. Androany raiko amin'ny anaran'i Jesosy. Efa nanomana mifoko hiaino anao. Ary izay teny voaraiko androany dia hiainako. Esoreo amin'ity nofoko ity Andriamanitra, ireo karazana tsilo rehetra, mety hoe mahataraiky ny programanao. Satria fantatro fa rehefa tonga ho isan'ny olona tena mety aminao dia mahazo aina ianao mitondra mihazakazaka. Tompo, mampianarana isan'andro mba tonga anay ho fantsom-panomeza ambony nahitra anao. Ho fantsona anamora ny tianao atao ampitaina amin'ny fiainan'ny hafa amin'ny alalan'ny fisianay. Saotra ny famolavolananay isan'andro amin'ny teninao. Misaotra amin'ny fitondrananay isan'andro amin'ny fanambaranao. Misaotra amin'ny alalan'ireo mpanomponao tsiray avy izay ampiasainao mitondra teny mpanitsina eny ambavany. Satria raha toka tsy misy teny mpanitsina ao anatina fivoriana anankiray dia midika izany fa toy ny mety avokoa izay ataonay rehetra. Nefa misy zavatra tianao Andriamanitra anitsinanay dia izay ny profo fa tianao kokoa ny mahazo aina miaraka aminay ao anatin'ilay toetra mendrika sy mety mifanaraka amin'ny sitraponao. Misaotra fanahy masina mampianatra, misaotra manitsy, misaotra mitarika, misaotra mitondra, misaotra mananatra, misaotra mampahomby anay amin'ny lafim-piainanay ray manontolo. Amasina izay rehetra androany maraina. Amasina ao ho fantsona tsara sy ho fitaovana mendrika eo ampelantananao ny tsirairay avy dia anehoy ny voninahitra ao izay. Mitenena Jehovah mihaino ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo toerana tompoko. Mialabantsika rehetra indray androany amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona ny fiadarana sy ny fahatsaran'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny isam-batan'olona izay tonga manatrika sy mihaino an'izao fivoriana izao. Eto sika hiaino tenin'Andriamanitra. Ny zavatra anankiray ny lasa ny saiko kely mandinika ny tantaram-piainan'i Ilay. Ilay dia namarin'Andriamanitra tao amin'ny toetra maha Ilay azy. Zany hoe misy fotoan'Andriamanitra mandefitra zany satria io le olona ampiasaina. Io le olona ampiasaina. Zany hoe onare misy zavatra tiako atongavana kely mangataka anao fa namasina nampiako. Tena pio tanteraka mba tsy ho diso ny fanambarako fa mba ho tonga any amin'izay tianao lazaina. Hitanareo tamin'ny Ilay nampiasain'Andriamanitra. Ilay mandatsandatsakafo maty izay manohatra azy zay mibedesin'i Jesosy Jaona sy Jakoba. Nefa Jaona sy Jakoba mba nijoro vavonimbelona. Andatsao avy any an-danitra no tsy manaiky andray anao reo. Ohatry ny nataon'i Ilay izy izy. Dia hoy Jesosy tamin'izy roa lahy, fa fanahy inona ny ao aminareo? Midika fa le fanahy tao amin'ny Ilay ve zany tsy fanahin'Andriamanitra no nahatonga azy nandatsakafo dia maty izay nanohatra azy. Nefa hitantsika fa nohamarininy Ilay ary nanondrana fo izay le hoe grâce tao anatin'ny fahasoavan'Andriamanitra dia afaka nisitraka ny fisehoan'Andriamanitra amina dimension mpanotronana tsy takatry ny saina maha-olombelona. Valiny dia tsotra. Tamin'ny fotoana natongavan'i Jesosy dia tonga mihitsy Andriamanitra aneho ny fahafenoan'ny toetrany. Aneho ny fahafenoan'ny toetrany. Inona ny programan'Andriamanitra na tonga teto ambonin'ny tany izy nidina naka ny endriky ny olona. Ampiampita eo amin'ny fiainan'ny olona ny fahafenoan'Andriamanitra, ny fahafenoan'Andriamanitra. Eo am-panatanterahana ny asany, ny sitrapony, ny ataony, ny amin'ny famonjena sy famonjenana izy, famonjenanao. Dia ahoana ary misehoan'ilay izy. Raha toka nanamarina ny Ilay Andriamanitra, inona ny natonga an'Andriamanitra nanana tolérance, nanana fandeferana be, tena hoe niaritra na zavatra tsy tiany azy dia nanamarina n'ilay mpanompo izy. Satria zao no antony.
mbola tsy tonga famonjena, mbola tsy tonga Andriamanitra nanome ny fahafapo modely eo amin'ny olombelona hitarafan'ny olona ny atao hoe tena fanompoana sy fitiavana. Mety nanany Eli fa niaraka tamin'ny toetrany dia zao, satria nampiasa olona Andriamanitra dia fantatra Andriamanitra hoe olona manana ny endriky ny tsy fahatanterahana ihany Eli ao aminy, tao aminy, na dia nanana ny fanan'Andriamanitra azy. Noho izany voatery Andriamanitra tsy maintsy niara-niasa tamina toetran'olombelona. Dia jenareo le tena hoe halehiben'ny fitiavan'Andriamanitra, mahavita miaritra Andriamanitra, navita niaritra Andriamanitra, niara-niasa tamin'ny Eli. Satria rehefa tonga Jaona sy Jakoba mba niteny hoe namarininy Eli tamin'ireny dia mba havereny le izy. Teo izy Andriamanitra hoe fa fanahinina ny ao anatinao, fanahinina. Zany hoe eo zany Andriamanitra vao nanomboka nijoro amin'izay nanitsy eny Eli. Ka indraindray misy taontsika mieritreritra hoe mety be ny zavatra ataontsika, na dia manana ny fanan'Andriamanitra tsika. Fa tiako fantatra hoe misy fotoana Andriamanitra mandefitra ao anatin'ny tsy fetezan'ny zavatra ataonao, satria fantatra fa mbola tsy eo amin'ilay dingana ara-pahalalana ianao, tokony hoe itsiny, na hoe tokony hoe itsiny ao anatin'le izy, na hoe miseho mihitsy izy hoe tsy tian'le izy. Dia eo amin'izay le dimension tiako hozaraina amintsika, le dingana tiako ananantsika fisokafana ara-pahalalana ny amin'ny halehiben'ny fitiavana. Ny fitiavana maharitra amin'ny zavatra rehetra. Ary Andriamanitra rehefa miteny hoe maharitra amin'ny zavatra rehetra, izy aloha maharitra voalohany. Mba fantatrao hoe fa tsy mora niaritra anao mandra-pahatonga amin'ny fotoana izay niovanao fo nandraisanao an' Jesosy. Misy zavatra be dia be tokony efa naharinganantsika, fa zao no lazain'Andriamanitra ny bokin'i Jeremia 31:3 any: fitiavana mandrakizay nitiavako anao, zany nampaharetako ny famondram-poko ho anao. Dia raha ianao ara vitan'Andriamanitra no namonjy anao, iza amin'izay ahianao tsy ho voavonjy ny tsy vitan'Andriamanitra mamonjy azy. Raha ianao mety nieritreritra hoe mety nisy nitondram-bavaka avy any na tonga niova fo, oui, mety misy participation an'ny hafa nitondram-bavaka anao na tonga an'Andriamanitra hoe niasa teo ny fiainanao sy nanangana anao, fa tiako ho fantatrao ihany koa fa efa tao am-pon'Andriamanitra ianao mialohan'ny fotoana iovanao fo. Dia izay le faretany famondram-po zay namolavolanao no natonga anao olona mahafinaritra be androany io ianao io tia eto hanome voninahitrin'Andriamanitra tsika tia hafa mafy be ho an'i Jesosy. Halleluja. Tena tiako ny tenin'Andriamanitra fa misy zavatra mila fantatsika mazava tsara momba ny fiarahantsika amin'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana faran'izao. Vavaka mba homen'Andriamanitra antsika tsiray avy ny fahasoavana, nanantsika fahatakarana ny zavatra tiana hozaraina androany. Hiditra lalindalina kokoa, nisy fotoana izy ty efa nizaraiko tany amina toerana anankiray, fa androany hiditra lalindalina kokoa anazavan'le izy amin'le endriky ny fahatakarana omeny fanamasina, nanantsika fiombonana amin'Andriamanitra ao anatin'le fahamarinana. Zareo bokin'ny Isaia 2:20 ny 2:2. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fanahin'i Jehovah hitoetra ao aminy. Dia inona? Fanahy ny fahendrena, fanahy ny fahazava-tsaina, fanahy ny fanoloran-tsaina, fanahy ny faherezana, ny fanahy ny fahalalana sy ny fanahy ny fahatahorana an'i Jehovah. Fanahy ny fahendrena, fahazava-tsaina, fanoloran-tsaina, faherezana, fahalalana, fahatahorana an'Andriamanitra. Reo zany le fanahy n'Andriamanitra ao anatintsika. Laza ny fanahy masina ho fanahy ny fanambarana sy fahalalana n'Andriamanitra ihany koa ny Baiboly. Zany hoe fanahy ny fanambarana izy sy fahalalana tsara n'Andriamanitra. Tanareo fahalalana tsara n'Andriamanitra. Zao ty zavatra zaraiko androany maraina ty tiako hoe ho fantatry ny rehetra ty fahamarinana ty. Fa misy ny olona mahalala an'Andriamanitra fa tsy tena mbola mahalala tsara an'Andriamanitra. Mahazo aina be Andriamanitra rehefa eo amin'ilay fahafenon'ny fahatsarany fahalalana azy no anambaranao azy. Nona tsika hijery ny testamenta vaovao. Testamenta vaovao dia ny confirmen'i Jesosy teo amin'ny tenombohatry ny fiovan'endrika, teo ny nanamafisany Jesosy azy.
satria ny ray avy any an-danitra mihitsy no ny teny tsy Eli no enoina, tsy Moizy no enoina, fa Jesosy no enoina. Zany hoe manondro an' Jesosy Kristy. Raha misy ohatry ny fanompona tiany Jaona sy Jakoba anahafana any Eli dia nahitsiny Jesosy. Zany hoe misy feo manambara ny fahafenon'ny fepetra-pahamarinana ara-pahalalana manondro an'i Kristy ao anaty fanambarana. Tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Be dia be amin'izao fotoana izao rehefa tena marina ny zavatra ataony izy amin'ilay toe-po tsy mendrika nantsiany Jesosy ny Jakoba sy Jaona dia maka kely fanoharana any Eli. Eli rehefa mananina dia ohatr'izao nataony any amin'ilay sikatsika toetra mahaolona nantsiany Kristy ny Jaona sy Jakoba. Samy olona na Jaona sy Jakoba na Eli sy Elisa zay nandray fantsiana avy amin'i Jesosy. Fa inona ny tombona ny Jaona sy Jakoba? Tonga Jesosy dia nandray fantsiana izy tsy hamerina ny erreur ny Eli. Dia hitanareo amin'izay ilay izy fa maninona nitsiny Moizy na ninona nitsina Eli? Satria tonga ny Jiosy ny teny Mosesy ozy izy ny teny fa ohatr'izao ny tokony endriky ny fanambadiana rehefa manao an'izao na fijangajangana sakara dia mahazo mapakatra ozy izy Jesosy hoe ny amafy ny fonareo ozy izy no mahatonga ny Mosesy nanao an'ilay izy fa tsy ohatr'izany tany aloha. Mosesy zany tsy afaka namerina n'le tena pratika tany aloha fa le niaina n'le alfa ny tonga nofo na mpiaina n'le programa tena tao amin'Andriamanitra aseho amin'ny olona. Jesosy avy any Nazareta no ilainao. No zany raha misaintsika hoe aka ohatra ny fitondrany Eli na aka ohatra ny fitondrany Moizy matoa ny simpanitsinana izy fahadosoana atovy amainina moe. Dia noho izany tsika zany mila mamantatra tsara mba tsy ho diso ny fanambarantsika sy ny fizarantsika ny amin'ny fahamarinan'ny teny zay tokony enantsika amin'izao andro faran'izao. Dia hitanareo raha vao mitarasoka be tsika amin'ny asa fanompoana taloha dia ozy izy ny apôstôly Paoly hoe asa fanompoana mitondra fahafatesana ilay izy. Dia anahoana zany no avy ny fiangonana raha toka tavela ao anatin'izany karazam-pampianarana zany maro nefa ambara fa fifoazam-panahy. Jesosy efa ny ray nefa ny teny sokatra ny lanitra nidina ny rahona teo mitendrombotra ny fiovan'endrika. Andaontsika ozy izy Petera anao lay anankitelo, ny ray any Moizy, ny ray any Eli, ny ray ho an' Jesosy. Dia ozy izy rehefa mitsaka ry zareo Jesosy reriny teo. Satria tsy mendrika antsony ianao hitory hoe ho ao aminao ny fanahany Eli efa nanjavona. Ho ao aminao ny fanahy tao Moizy satria tamin'ny andron'ny testamenta tao aloha tsy maintsy miampita ny onction fa na ao anatin'ny olona anankiray ihany zay ny fidian'Andriamanitra miampita eo amin'ny fiainan'izay olona ho atsangan'Andriamanitra. Ohatra misy an'ilay 70 lahy azonareo dia misy izy Andriamanitra hoe alay fozy izy ny 70 lahy dia ametrao tany izy mba ho ao aminy fanahy ao anatinao. Azonareo izy zay le onction testamenta taloha. Tondro tsara ny tany mila mazaka n'ity fahamarinana ity tsika rehetrarehetra. Mila zakatsika ity fahamarinana ity fa raha tsy zakatsika ity fahamarinana ity verenao anaty baiboly tsara. Noho izany tamin'izany koa raha voalasy Eli dia tao amin'ny Elisa ny fanahy tao amin'ny Eli. Dia inona zany le fanahy zany hoe ny fanahy zany tamin'izany fotoana zany mbola tsy tanteraka ny famitsoran'Andriamanitra azy ho amin'ny nofo rehetra satria mbola tsy tonga Jesosy. Fa inona le endrika nangatana hoe tamana teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra amin'izay Petera dia nanapandrina izy zay le Andriamanitra mpanefa amin'ny fanondriny marina. Nanapandriny Petera hoe wow tokony sy lay telo eto inona moa le izy tsy hoe trano telo fa lay tente. Ny tente andalovana fa tsy toerana tsy beton le izy tsy trano beton be hipetrahana fa tente zany hoe afaka esorina rehefa vita ny ilana azy aorina. Dia ozy izy ny ray an'ny Eli, ny ray an'ny Moizy, ny ray an'i Jesosy. Dia rehefa mitaka ry zareo tsisy nizaliza ntsony fa afa-tsy Jesosy rery ao matotoka 70 manomboka amin'ny 90 voalohany ka hatramin'ny 90 fahafolo vakeo 17
Matteo 17 ny voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina eo ary na fahafito dia fahitantsika ny famarinana zany traka izy Jesosy rery. Inona ny antony? Vao vita ny feoan'ny ray ny teny hoe izy ny zanako malalako zay sitrako, izy no enoy. Zany hoe nanjavona le tsy tokony ho enona intsony fa efa tonga ilay mendriky no enoina dia tsy iza fa Jesosy rery. Tiafa mafy be anao an'Andriamanitra. Ahoana ary ny fisehoan'ilay izy? Jesosy rery ny mendrika hitoetra ao anaty tanty fa tsy Eli na Moezy. Iza le tanty hitoerana napetraka Andriamanitra tao am-pony Petera apôstôly. Iza sy anao le tanty hitoerany. Nanomana antsika ho trano vatana, trano fanahy hitoeran'ny Kristy Andriamanitra. Jesosy rery. Dia hoana ny fisehoan'ilay izy? Rehefa ao anatinao Jesosy dia ao anatinao amin'izay mifanan'Andriamanitra. Tsy misy tsoro zany fiampita-panahy avy amin'olona fa mivantana avy amin'ny ray amin'ny alalan'i Jesosy ny fanahy ao anatinao. Noho izany tsisy ampikampo-panahy avy any amin'ny olona tokony ametrahana finoana ho any anatinao tsony. Hozy Jesosy, tsy tsika no mivavaka mba hiombona amin'ny fanan'Andriamanitra fa valibavaka Jesosy zany. Zangataka amin'ray ary izy Andriamanitra ray anomenareo mpananatra mba eo aminareo mandrakariva. Io fanahy io izy tsy hay izao tontolo izao, tsy fantany le izy satria tsy hitany koa, tsy hitany na fantany. Fa ianareo izy no mahalala azy satria mitoetra eo aminareo izy ary aizy ao anatinareo. Noho zany ianao zany dia manana ny afaka hisitraka amin'ny fahafenoan'ny fanahy ohatry ny fahafahako misitraka an'izany. Satria isika, za sy ianao dia samy nandray fanahy ray mitovy ao amin'i Jesosy Kristy avokoa. Amin'ny alalan'ny finoantsika azy dia ao anatinao ny fanahiny. Fitaky ny andro farany lalaoviny Satana ao anatin'ny onction fiangonana. Ositra. Lalaovina anatin'ny ositra ny fampiankana. Ositra ny fampiankana. Mila ny ositra ihany ianao. Ilainao alaina ry le zao. Alainay za. Fa valibavakizany na tonga ny fanahy ao anatin'ny olona. Le olona ho atonina sa Kristy ny vavaka. Totrotsara ny tanan'izay miaina. Ry fiangonan'ny andro farany teteny aminao mananantony sy tanjona manokana Jesosy alohan'ny iverenany dia ny afahanao miaina ao anaty fifantohana marina mifanaraka amin'izay voasoratra sy fanambarana marina avy amin'Andriamanitra mba afahanao tsy ho diso lalana fa hifankahita amin'ny mpapakatra amin'ny fotoana iverenany. Ny zavatra tokany ilainao miombona amin'ny fanahy masina, miray amin'ny fanahy masina, mampitombo ny fahamarinana sy fahalalana ao anatinao amin'ny alalan'ny famakianao tenin'Andriamanitra sy firaisanao amin'i Jesosy tanteraka dia azo antoka rehefa neny ny trompetra fa visan'ny olona mpakariny ianao tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Inona ny fanambaran'ny apôstôly Paoly? Ahoana ny fanambaran'ny apôstôly Paoly momba izany? Alleluia. Efesana toko voalohany andiny fafito ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy mba omen'Andriamanitra Jesosy Kristy tompontsika ray ny voninahitra ho anareo ny fanahy ny fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara. Iza kay no hanome anareo? Iza no hanome anareo ny fanahy masina sy ny fanambarana amin'ny fahalalana an' Jesosy tsara? Andriamanitra ray. Misy fanomezana tsy azonao raisina amin'ny olona fa tsy maintsy Andriamanitra rery no manome azy. Ary zay na tonga amin'ny Paoly mivavaka mba omena ozy izy, mba omen'Andriamanitra Jesosy Kristy tompontsika ray ny voninahitra ho anareo ny fanahy ny fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara. Hiditra kely amin'izay ao anatin'ireo tontolo tokony ananantsika mba tsy hadiso antsika amin'ireo karazam-pampianarana be dia be. Rehefa ny zavatra ny tsy manondro an' Jesosy dia fanambarana diso. Inona ny fipetrany?
Paoly dia nilaza fa ny fanambarana sy fahalalana an' Jesosy tsara dia omeny ny fanahy masina. Ny fanahy masina no mitondra fahalalana sy fanambarana fa tsy hoe fikarohana na vokatry ny ezaka sy faniriana maha olona. Petsaka loatra ny mpitory-teny intelligent, matsilo saina, avaram-pianarana amina filozofia na fahaiza-pahendreny eto ambonin'ny tany. Mamilalina n'le fahamarinana amin'ny fahendren'ny saina ho tonga isy compromission na ohatrany hoe fifamantorana amin'le fahendren'ny tany tafiditra ny amin'ny resaka spiritisme azareo izy na développement personnel. Inona zany ny amantarako ny fampianarana marina, ny alalako sy afahako mijoro ao anatin'izany fa tsy ho voafitaka amin'izay mety ho endriky ny fampianarany diso be dia be, amin'ny lalana ny marina ho tonga anganongano mahafinaritra ny sofina. Io fampianarany tany io na mifandrera baiboly ara dia mahafinaritra ny sofina le izy satria mahapetala izy satria ampidininy zareo ao ambanin'ny fampianarana toy ny siansa ny baiboly. Toy ny hoe voyage astral, sy ny tsy fantatrina dolo moa izy esoterisme. Ina dolo le karazany zay ny anarana tsy ara-panahy akory ary tsy araka ny baiboly fa fahendren'izao tontolo zao izy Jesosy. Daso hazavaiko le izy. Misy zany ny fitondrany fanahy masina antsika maneho fanambarana sy fahalalana marina ny amin'ny soratra masina. Ary misy ny dinga ny itondrany fanahy masina ny mpino tsy hoe mahalalan'Andriamanitra fotsiny fa manana fanambarana tsara. Fanambarana tsara, révélation exacte ny amin'ny Jesosy. Ny fanahy masina zany no mpanoratra ny baiboly, izy ny auteur ny baiboly. Ny fanahy masina ny manome inspiration zay ohatrany hoe aingany mpaminany zay nitsindriny fanan'Andriamanitra anoratra ny baiboly. Tsy ny voasoratra ny namorona ny fanahy masina fa ny fanahy masina no efa teo talohan'ny tenenan'Andriamanitra mba hampisy ny voasoratra. Tsy maharety akavan'Andriamanitra. Enoy amin'ny Genesis toko voalohany andiny voalohany ka hatramy andiny faharoa, tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ary ny tany tsy nisy endrika sady foana ny tany sady tsy nisy endrika fa mifanan'Andriamanitra nambomba tambonin'ny rano. Vao niteny Andriamanitra hoe misy mazava nietsika amin'ny fanahy masina namadika an'le teny ho tonga vokatra mifanaraka amin'izay nilazain'Andriamanitra. Dikan'izay ny fanahy no efa teo talohan'ny fotoana nitenenan'Andriamanitra. Na samy tao amin'Andriamanitra azy ny ray ny teny sy ny fanahy hatramin'ny voalohany. Tsy marety aka. Fa ny ordre ny fisehoan'Andriamanitra teto ambonin'ny tany dia zao ny existence ny fanahy talohan'ny parole. Zany hoe efa alfa ny fanahy, efa tao amin'ny ray izy tao amin'ny fanjakany, melohan'ny fotoana na teo azy na teto tany azy nambomba tambonin'ny tany foana sady tsisy endrika. Fa zao le laharana isehoan'le asy ampisy ny programan'Andriamanitra hita maso dia zao tsy maintsy miteny aloha Andriamanitra vao mietsika amin'ny fanahy vao réaliser na hita maso ny zavatra lazain'Andriamanitra. Eo amin'izay tsika ahoana fisehoan'le izy. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Taiza zany Andriamanitra talohan'ny faharianan'ny lanitra. Satria natao an-danitra Andriamanitra namorona ny lanitra sy ny tany, namorona ny tany. Dia tsy voalaza hoe tamin'ny voalohany izy namorona ny lanitra aloha vao ny tany. Ny lanitra talohany tany. Tsy marety aika ao an'Andriamanitra. Fa taiza izy talohany io? Averena tao amin'ny fanjakana. Ny fanjakan'Andriamanitra dia nisy talohan'ny fanjakan'ny lanitra. Enoy amin'izay inona no ao anatinao rehefa nandrain'i Jesosy ianao? Fanjakan'Andriamanitra no ao anatinao. Andriamanitra zany rehefa miteny fanjakan'Andriamanitra sy ny fanjakan'ny lanitra dia tsy mitovy.
Fanjakany lanitra le fanapahana ho an-danitra no foron'Andriamanitra talohan'ny tany ny toerany. Avy ao amin'ny fanjakany izy no nidina nytondra amin'ny fanjakany ho ao an-danitra. Zay le fanjakany lanitra an'Andriamanitra. Fa rehefa nidina Andriamanitra naka ny endriky ny olona, dia zao ny fanjakan'Andriamanitra talohan'ny fisiany lanitra no ao anatin'ny olona. Zay mahatonga Jesosy miteny aza mierikatsy na ary fa ny fanjakan'Andriamanitra tsy aiza fa ao anatinareo. Ny fanjakan'Andriamanitra dia ilay toerana feno fanapahana iombonan'ny ray zanaka fanamasina. Ao anatinao ny ray ny zanaka ny fanamasina. Zay no mahatonga antsika tsy misaina aloha mametraka hosakana ny fanompoantsika ka manangy an'Andriamanitra ohatran'ny hoe manamby azy hoe anompo anao mba ho any an-danitra. Satria na lanitra aza ho foan'Andriamanitra napitso ary risy lanitra vaovao sy tany vaovao tsy marety. Aiza ary ny toerana le fifantohana. Aza misaina foana hoe anompon'Andriamanitra mba ho any an-danitra, anao an'izao mba ho any an-danitra. Non, mitovy ihany zany hoe ho tahiny ianao dia ho miliardera mitovitovy ihany fa mody amin'ny endriny ara-panahy fotsiny. Zany hoe Andriamanitra te hanaisotra ny fotsika tsy ho voafatotra ao anatina intéressy fa raha tena zavatra. Lasa zavatra koa ny lanitra. Lasa zavatra. Satria noho ny lanitra no mahatonga anao lasa tsara fitondran-tena. No ny lanitra no mibaiko anao mitovy amin'ilay hoe mba ho miliardera raha pitso dia anao dimy. Misy olona eto androany hitsikitsiny teny ianao hoetriketrehany teny mihitsiny mba hisokatra tsara ny eo am-ponao halala ny fahamarinana rehetrarehetra. Fa zao hozy Jesosy rehefa tonga amin'ny Jaona 14:6. Zany lalana sy fahamarinana hozy izy ary fiainana. Tsy misy makao amin'ny ray afa-tsy amin'ny lalako. Andeha aho izy amboatra fitoerana ho anareo ary any amin'izay toerako ny toeranareo koa. Aza malahelo ny fonareo. Le fitoerana ao am' Jesosy. Avy taovatra zao tanao ny toerana hoe ao am' Jesosy. Ny destination ao am' ray. Inona ny dikan'izany? Ny dikan'izany dia tsotra. Tiako somary mafisina kely alohan'ny ampidiriko an'ilay fampianarana amin'izay rehefa avy eo. Eny hoe raha vao am-ponao ny fanantenana fotsiny hoe ho any an-danitra. Ny fanantenana fotsiny hoe ho tahiny eto ambonin'ny tany dia tsy ho voatahiry mandrakizay mihitsy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ao anatinao afana sirehitra ohatran'ireo martiora zay nanaiko ho fatiny amin'ny finoany. Satria tadidrio ny olona manantena zavatra dia tsy tsara fanoloran-tena satria faritan'izay zavatra andrasany ny fanoloran-tenany. Zay mahatonga le olona mitsanga miembotra ireny mivavaka dia tsy hitandray, mivavaka dia tsy hitandray satria nahoana fitahina no mitondra ny fanoloran-tenany. Vola no mitondra ny fanoloran-tena fa tsy communion. Eto tiako apetraka ty fahamarinana ity. Communion no ilainao, fiombonana amin'Andriamanitra no ilainao. Tsy fanantenan-javatra, tsy fanantenana lanitra, fa ny fijoroanao ara-pahatakarana vokatry ny fanambarana marina. Fanambarana marina, révélation marina no hitahiry anao anananao deep communion na fiombonana lalina amin'Andriamanitra arak'izay tanjona tiany Jesosy hitondrana amin'ny fiangonana. Ny hitondrana amin'ny fiangonana dia zao tonga Jesosy nidina ampiombona antsika amin'ny ray fa tsy hoe hitondra antsika any an-danitra akory. Rehefa tsara ny fiombonanao amin'ny ray dia zao aza manao hoe tsy ho any an-danitra fa na lanitra vaovao io naiza wow ianao satria fa misy paradisa anamboariny any ao efa lasa aloha izy anamboatra an'izany. Noho izany aza velo bateniny zany ny saina tehirizy le communion dia ny eto ambonin'ny tany. Any ray manana an' Jesosy nitoetra ao anaty fanambarana marina mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra satria Jesosy no ampiombona amin'ny rayko tsy marety ao an'Andriamanitra. Ary io tena renao ao anatin'ny fonao. Tsika zao raha tonga eto, inona ny atongavanareo eto? Tsy hoe tonga eto dia hoe satria ho any amin'ny shoprite zay le hoe ho any an-danitra zay. Ho any amin'ny deuxième étage amin'ny shoprite zay. Inona no alehanareo eto? No alehanareo eto tsy jery toerana fa eo naman'olona. Eny toroteny. Marina sa tsy marina? Dia ohatr'izay koa. Ny elanao eto an-tany tsy hoe ho any an-danitra aloha hijery toerana fa iombona amin'ny ray. Mazava kokoa zay. Hozy Jesosy zany lalana sy fahamarinana fiainana tsy misy makao amin'ny ray raha tsy amin'ny lalako. Finoana
an Jesosy, manondro an Jesosy. Alleloia. Ny olo masina voatsindry ny fanahy masina nanoratra amin'ny Baiboly. Azonareo veroka ve fa ny apôstôly tsy mba nanana tombontsoa tahaka antsika nitondra Baiboly zany? Ny apôstôly tsy mba nanana tombontsoa antsika hoe nitondra Baiboly. Amin'izao ianao voarakitra ao anaty Baiboly daholo ny asan'ny apôstôly. Fa tamin'izany ny apôstôly izy ary mbola vao miasa kinona no soratany eo. Mbola voanoratra ny epistily izy. Noho izany ny apôstôly tsy mba nanana tombontsoa tahaka antsika mitondra namanana Baiboly. Fantatrareo hoe fa ny mpino sy fiangonana voalohany dia tsy mba nanana Baiboly. Rehefa mandeha izy ireo manao ny asan'Andriamanitra dia tsy nanana Baiboly akory niaraka taminy. Zany hoe raha ny tena marina tsy mba nanana Baiboly teny an-tanana izy fa quitte main libre. Tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Halleluja. Dia ahoana fipetraka ilay izy? Inona zany ny fahamarina ao ambadiky ny fanompon'Andriamanitra? Satria nandray tsika lasa mifantoka be mihitsy ny hoe ary ianao ta tsy mamaky Baiboly mihitsy. Ilaina mamaky Baiboly mba tombo misy ilay izy dia misy repère. Misy dingana tsy nahafantaran'izareo fa tombony anao. Izy ny teto an-tany natao ohatra ho soratana. Fa ianao ilay mamaky izay voasoratra mba hisy inspiration na révélation avy amin'ny fanahy masina ahafahanao mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra satria misy zavatra tsy fantatrao sy miainanao fa dépassé. Événement dépassé. Tian'Andriamanitra hoaverina eo amin'ny fiainanao amin'ny alalan'ny fimbonanao amin'ny fanahy masina indray. Ahoana ary misehon'ilay izy? Halleluja. Inona ny tena marina momba an-dry zareo? Ny vavolombelony tamin'ny fiarahany amin'ny fanahy masina nanjary tantara sy rakitra tsara ho an'ny taranaka aty aoriana, hitarafana ny toetra n'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra. Averiko. Ny vavolombelony tamin'ny fiarahany tamin'ny fanahy masina nanjary tantara rakitra tsara ho an'ny taranaka aty aoriana, hitarafana ny toetra n'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra. Zao ianao lasa mamantatra ao anatina révélation mpiainan'olona joro tamin'izany. Zay ny mahasarobidy ny fijoroana mihoatra noho ny fiainona. Tsy teny vaovao ny ilainao fa fijoroana miteny efa renao. Tsy marety eka ao n'Andriamanitra. Tsy voatery jenareo tsara fa ny olona tena ampiasain'Andriamanitra na hitondra réveil teto ambonin'ny tany dia matetika ireny olona ireny sady tsy mahay mamaky teny tsy mahay manoratra. Ny lavo zany olona tsy mahay mamaky teny zany na manoratra. Fa mandraka androany ny anarany dia tantaraina naiza na ny anivelina ary amin'ny teny daholo hoe zany ny lava volavana Germaine zany tena anisan'ny olona tena nitarafana teto ambonin'ny tany mihitsy ny tantaran'ny fisian'izany Jesosy zany tamin'ny alalan'ny fanekeny ho fantsony isan'ny fanan'Andriamanitra tao aminy. Ka nitanjosika tsy epistily soratana fotsiny sy hovakin'ny hafa ao anaty boky fa epistily velona tsy nisoratana tamin'ny ranomainty fa vavolombelona hitarafana ny fahatsaran'Andriamanitra mba ho an'ny taranaka rapitso. Tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Fa inona ny ilàny taranaka rapitso azy? Misy olona be dehibe ao an-damosinao madama. Firenena ny tao an-kibon'i Rebeka. Noho izany misy fanahy maro miandrandra ny fijoroanao. Satria ireo fanahy ireo koa dia mahaleo tena tahaka izay nanananao fa nindramin'Andriamanitra ianao mba hatongavana eto ambonin'ny tany. Ao amin'ny Jona 5:7-7. Zany no maharatsy ny olona mandinika teny amin'ny saina fa tsy manekotaria ny fanahy satria ahitsiny Jesosy izy eto. Dia nionareo ny soratra masina, ataonareo fa avy aminy satria ataonareo fa ao aminy no ananareo fiainana mandrakizay. Ianareo mieritreritra fa tena ao aminy no ananareo fiainana mandrakizay. Fa zao disonareo raha tsy manondro sy manambara ny zavatra zarainareo ho Jesosy. Kanefa reny ozy izy dia manambara sy milaza any amin'i Jesosy ny teny rehetra. Ndika fa ny teny amin'izao dia tsy manam-pahefana fa tahaky ny panneau indicateur fotsiny na plaky manondro lalana olona anankiray atao hoe Jesosy ny fisian'ny teny. Zany hoe ohatran'ny litanareo le hoe ary any daholo any amin'i Jesosy daholo ny fanondroany teny manomboka any amin'ny Genesis ka hatramin'ny Apocalypse fanambarana any amin'i Jesosy. Ny nampiona sy mampahalalana olona anankiray atao hoe Jesosy dia ny soratra masina nitondranao any. Jesosy milaza
fa raha tonga ny fanamasina dia anampy antsika izy alalany teny anambarany marina izy ny amin'i Jesosy. Jaona toko fahiny ambin'ny folo ny andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo. Jaona toko fahiny ambin'ny folo ny andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Jaona toko fahiny ambin'ny folo azafady. Jaona toko fahiny ambin'ny folo ny andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Aloha fa vakiko ary fa fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinana eno izy Jesosy ny tenany io raha tonga ny fanahy ny fahamarinana ozy izy dia izy no hitaridalana anareo amin'ny marina rehetra fa tsy hiteny ho azy izy fa zay ho reny dia ho lazainy avokoa ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Dia ny faefatra ambin'ny folo izy akalaza fanamasina io fa handray avy amin'ny ahy izy ka nambary zany aminareo. Izay rehetra nanandray dia avokoa izany lazako mandray avy amin'ny any fanamasina ka manambary zany aminareo. Tsy manana zavatra avy amin'ny fanamasina fa ao amin'i Jesosy daholo ny loharany dia omeninareo. Ka raha misy fanambarana avy aminareo nefa tsy manondro an'i Jesosy fa ianareo ihany ny tondroany dia voly zany. Raha vao mifampianarana manindranindra olona hoe ianona miavaka mihitsy no ianona na hoe zanam-pidirina ao anaty fampianarana fanondron'olona fanomboa ny fanao ny antikristy zany aoko mailo nareo. Mety mahafinaritra be io fivoriana io. Mety misy vakakana koa misy manamarina le teny amin'le finoana fotra Mosesy professionnel fa tsy amateur mahay mampiasa teny ampinoana fa tsy taria amin'ny fanahy ampinoana ifanaraka amin'izay programa tian'Andriamanitra tongavana ara-panambarana. Fantatrareo zay no mahatonga an'i Jesosy milaza anisany laza maro amin'izany no nilaza efa namoaka dia minito amin'ny anaranao zay efa niteny efa nanao asa goavana tamin'ny anaranao zay fosy Jesosy efa naminany tamin'ny anaranao zay fosy Jesosy tsy fantatra akory ianareo fa maninona ny tsy fantatry Jesosy satria tsy nandray ny teny mpantsiana sy fahamarinana avy amin'ny fanahy ny amin'ny fanambarana marina ny amin'i Jesosy. Rehefa marina ny fanambaranao dia mahazo ain'Andriamanitra miaraka aminao. Tsy hoe mampiasa anao fotsiny izy fa mety aminy ianao ary fantany ianao amin'ny fotoana iverenany tsy maharety akao an'Andriamanitra. Zay mahatonga milaza ny tanjonsika tsy ny ho ampiasain'Andriamanitra fa ny tanjonsika dia tiako hitehaka mafy ianao aorianan'ilay izy sady ampiasain'Andriamanitra ny fantatr'Andriamanitra. Ny tompo mahalala ny azy mahalala ny azy ny tompo satria mahalala azy le mpanompo. Ahoana ny fomba lalako azy satria ny fanambarana voaraiko marina ary manondro azy. Tsy possible no diso adresy ianao rehefa marina ny logement voarainao. Fa raha diso kely fotsiny 2 lasa 3 anetran'olona ianao mitonatona. Attention attention tonga ao an-trano ianao fa tsy any amin'ilay nantenainao mety hifanaraka amin'ilay olona ao ianao satria olona hafa ny eo fa raha ny tokony ho ale fakafantatra nareo matony meny adresy dikan'izay ilaina ny fanambarana marina mba hahatonga anao ny amin'ny destination marina. Tsy maretehaka ao an'ny tompo. Alleluia. Jesosy dia niteny hoe zava-doza ny fandalinana ny teny tsy misy fanahy masina fa amin'ny saina fatakarana voafetra no ezahantsika amoana ny hevitry ny teny. Misy fandraisan-dahatra efa vonona mialohan'ny fotoana makina teny dia mifangaro amin'izay ny bokina filozofia sy ny vérité biblique. Maro anie ny mpianatra diso satria mamila alina ny fahamarinao amin'ny anganongano fotsiny. Mila fanahy masina ianao. Tsy azontsika fezina amin'ny siansa zany ny fahamarinana teny tsy voafenao amin'ny siansa satria omniscient le mpampianatra. Tsy mareteka. Tsika ane créature fa izy rery ny créateur. Fa misy anankiray fetsy be
mampiditra sy mamily lalana le fampianarana ho any amin'ny anganogano mahafinaritra ny sofina. Zava-doza ny fandalinana ny teny tsy misy fanamasina. Mila fanamasina tsika. Tandreo soaranofo ny fanomponao fa tsy mandroso amin'i Jesosy, tsy manondro an' Jesosy akory. Tsara ny fo tena resy lahatra fa tena tsy ilaina ny fandresan-dahatry ny fo amin'ny zavatra diso. Satria indraindray ny fandresan-dahatry ny saina lasa tonga fandresan-dahatry ny fo. Teraka finoana ao anatinao amin'ny lalana miainga avy amin'ny fampianaran'ny diso, finoana diso, destination diso koa. Tsy tena ao amin'ray tanteraka. Zany mahatonga ny olona manova amin'ny Baiboly ho lasa boky mampety ny sainy fa tsy le tian'Andriamanitra lazaina sy toriana satria nahoana miovy impiry ny hevitry ny Baiboly. Lasa misy manana ny Baiboly ho azy daholo. Amin'izao le version tena izy hatramin'ny voalohany efa mivadika ipolo amin'izay arakarak'izay filozo satria ny saina no mitondra an'le izy fa tsy mifanahy. Tsika mila miverina ao amin'le communion marina. Verena amin'le communion marina. Mila fanahy masina tsika. Ohatra ka tia andray fanambarana tsara avy amin'Andriamanitra. Fanambarana sy fahalalana marina no ilaina. Taridalana sy fahendrena no ilaina. Fahamarinana rehetra dia azosika raisina ao amin'ny fanahy masina daholo. Ny sekoly ny fanahy masina tena manokatra anao ho any amin'ny lalana ahafahanao tena mifandray ra-piombonana lalina amin'Andriamanitra. Ary le izy tonga dia renao mihitsy ny hoe zay le tian'Andriamanitra. Tonga dia mizavatra ao anatin'ny fonao mahafantatra hoe zay le tena tian'Andriamanitra atao. Andriamanitra hatramin'ny voalohany dia tadidio sary-piaro izy amin'ny fiandrianany sy ny voninahiny. Sary-piaro vakio Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy. Izy afaka manome voninahitra anao mazanany anao. Jesosy misy tena amin'ny Jaona 17 efa nomeko azy ny voninahitra. Manome voninahitra anao Andriamanitra. Fa aza miezaky ny anakatra ny voninahitra Andriamanitra. Toy ny hoe voizina ny maha-Andriamanitra anao. Andriamanitra ianareo. Toka be fotsiny. Fa tsy Andriamanitra mihitsy nareo. Za mihitsy moa taloha tamin'ny fampianarana taloha tamin'ny sekoly hoe ny zanak'Andriamanitra inona? Andriamanitra kely. Dia iny manandrindrina tena kely iny. Zao ny identité anao ao anaty. Ny identité anao ao anaty. Tsy azo fafana ny maizy ianao. Rehefa io ianao dia io. Marina sa tsy marina? Fa zao, rehefa nateraka indray ianao ao amin'ny Kristy dia zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra ianao fa tsy Andriamanitra. Dia zay no mahatonga anao lazalasa adala. Satria rehefa ampiasain'Andriamanitra amin'ny anina dia mitady ho tonga professionnel amin'izay. Mitaky an'le hoe fa vofenao daholo ny zavatra satria Andriamanitra ianao. Za zao mihitsy nefa nisy fotoana nakeny amin'ny piscine andeha ny ambony-drano fa doby ihany sady tsy mahay milomano saky maty tao. Satria nahita jambanahiratra, nahita zao dia ho any amin'ny piscine amin'izay fa ty zany zao mbola lesina tsita. Satria niezaka hiaina ao anatina finoana ohatrany hoe andray an'le izy traikefa. Ohatrany hoe hiaina an'le finoana zany mba ho professionnel le. Adiniko fa tsy zay ka ny programme an'Andriamanitra. Satria ny professionnalisme amina taranja ankin'Andriamanitra aminao sy ny traikefana ananao anatin'le izy dia tonga anao ireresy ampitombo CV hitarafana anao fa tsy ahitana an'Andriamanitra. Dia mandangy ianao raha ohatra ka mbola ho any aminao mason'ny olona dia isy fanetretena tafa voatahiry zany ao anatinao satria mpisandoka ny voninahitr'Andriamanitra ianao. Ny zavatra andrasin'Andriamanitra amateur tena vonina niankina amin'Andriamanitra foana amin'ny fotoana rehetra. Halleloja. Dia rehefa ianao matsiaro hoe miankina amin'Andriamanitra dia mivavaka foana ary mivavaka sandratrao tonga dia hita mihitsy ny hoe vavaky ny olona faible fa puissant amin'Andriamanitra. Arety ka ao an'Andriamanitra. Tsy arety. Misy dikany Paul ny teny. Andriamanitra ny teny. Ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Fa misy zavatra indraindray toriana mba hampisongadina amin'ny fihavanao. Fihavanao. Fa tsy dia misy Andriamanitra loatra. Ary reny dia vokatra avy amin'ilay fampianarana ihany izay nitrandrahan'ny olona ao anatina ara-panadiso. Développement personnel. Ataovy izay havanao. Ataovy provoqueo. Provoqueo.
hono a ilayntsika ve mifanapiny fanamasina raha avy amintsika ihany niezaka rehetra afahantsika ho tonga amina tanjona anankiray ilayntsika ve izy tsy miana fanapiny fanamasina fa zamody hoe fanamasina ho apio fanamasina zay fa manana zavatra be de be miplanina miprograma fomba novako azy riatako ato aty nitondrako an'io tiany anaovako an'izao diso ianao tsy tena avy amin'Andriamanitra lay izy de normalina be anao rehefa tafavoaka mibotsina am'izay satria ianao mahatsiary fahezako ihany lay izy nitanjon'Andriamanitra nefa tsy nahatonga anao tafavoaka be fa nahatonga anao iombona aminy amin'ny fanahy manetry tena tsy marety akao an'Andriamanitra tsy voatary tsy tafavoaka mihitsy ianao mivokatry ny fanahy miady mafy ianao satria anao misy toetra tsy tafavoaka mihitsy eo frériana ianao tena olona manana fierté be amin'ny maha izy ianao et surtout moa zany l'éducation zay efa mipetraka mihitsy nanomboka tamin'ny fahazazanao mandra-pahalehibe anao de tsika ohatr' zao tsika rity any zany de efa miditra ihany le visy tsika amin'ny fotoana ny zavatra mitranga amin'izay rehefa avy eo mitsika daholo le tsika rehetra eny efa lasa zavatra taloha zany e zany teneniko anareo zany miteny anareo hoe tena be dia be ny zavatra nanefen'Andriamanitra ny éducation tao amin'ny ankonako tao amin'ny fianakaviako tamin'ny zavatra rehetrarehetra de tsy ny forme anahy mihitsiny anan'le toetra hoe iaina mivokatry ny fanahy tena tsy possible mandrakizay fa ny sekoly nitondran'Andriamanitra teo amin'ny fianako tena nandinika baiboly nisy fotoana ara tena mety hoe ahoana ihany ary izy ty tena tonga amin'ny herivy baron mihitsy hoe vezivezy any karojavatsoa tena nitady zay afa-po nefa tsy nahita verina tao amin'ny teny ampianareo fanahy masina fa be de be loatra nohatra ny zavatra tsy mitondra pe ao anatiko na ny fampianarana baiboly raisiko daholo ny fampianarana baiboly gauche à droite misy fotoana fa tsy nitondra pe tato anatiko ohatrany hoe tsy mbola tena tonga any amin'le fahamarinana zany a mandra-pahavoaraiko le tena avy amin'Andriamanitra ka nijoroko sy zaraiko aminareo a androany aoko Jesosy hifaly amin'ny asany mandrakizay tsy amin'ny kely le izy na mipahatanjahana tsy amin'ny fahendrena le izy na fahatsarana sy fahatsolontsaina nananao fa mifanekenao iankina amin'Andriamanitra ahafahan'Andriamanitra mijoro sy mahazo aina mitarika anao araka ny sitrapony omeo toerana amin'ny fanamasina eo amin'ny volonté an'Andriamanitra ho amin'ny sitrapony manekeza ho resy ny teniny mba mpandreseny ianao amin'ny fotoana rehetra fa ny tsy takatry ny saina rehetra ny tsara rehetra ny tanteraka rehetra ny mety rehetra dia ho amin'ny rery mandrakizay izy ny mpanjaka izy ny tompo izy ny tompon'ny fiandrianana maky amofa misy fotoana na ahafantarana mihitsy na laina raha mihitsy ny tena ny jerena fa jiosy tena tsoroko aminao fa tena sasady jiosy tena najereko jiosy a zanak'Andriamanitra mpahalompon'Andriamanitra zao azy ohatra misy zavatra zany ohatra ny tiany devoly teniny hoe kopakopa io zany eto mba te hoe kopakopahana amin'izay rehefa avy eo aingao ny elika nefa raha vao miainga ny elika de fantatrao fa mivoaka daholo ny fofo ny elika halleluja de sang bleu hony elete halleluja tena ahed ao amin'ny fanetretena zao a resy tena tsotra aminareo mora resy kely zany mora resy zavatra kely de efa etsy voakitiany Jesosy kely de ndraindray menatr'olo za tena toetrako taloha jamais resy eo masonao zany na efa mafy be ary mbola miseho bokina ihany hoe avy amin'izay ry amin'ny kolisy amin'izay tsy eo mason'olona atao ihany le izy fa tsy eo mason'olona fa amin'izao tena hafabaraka mihitsy fa nandray tiany eo mason'olona foana ndray vao manondrana le ranomaso fa zao tsy maninona fa tsy zaho tsy no velona fa Kristy velona atao anato halleluja resy amin'ny fotoana rehetra tsy sahazany ianao tia tsy sitrapon'Andriamanitra
tonga de fa tompo tsy izy io sy maninona fa ny androko sisa rehetra manaiko faty antoko amin'ny filazantsaranao ataoko amin'ny kitsipo ty tsy asiako tofekazana kely aza tena lasy zao Jesosy kiondalana farany satria miasehon'Andriamanitra anao raha isasatra eto ianao ametsifetsy eto ianao amilinninina eto ianao izy farany io ary tsy mandrakizay ary zay le atrapiny igo ataony devoly io le fandrika ratsy tontotam-boalavo amin'ny tanany voalavo sy ny fanahany rehetrarehetra ao anatin'ny olona misy farany io jereo ny masoka koa misy farany zavatra rehetra aleo anao miaina amin'ny fahamarinana hoe fa miandrandra mandrakizay manaiky ho faty antoka eto an-tany hoe fa ho amin'ny tombony mandrakizay manaiky hijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra na mafy aza hoe ekena le izy satria iombona amin'ny ray ianao tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Ny manaiky ny fitondran'ny fanahy masina rery ihany fa tsy mandeha amin'ny fahazarana fotsiny. Ninona teny rehetra reny sofinao zaho toetra aloha tsy titra ny mitondra n'le fizarana hoe anao anao ario ny anina dia zao ny loha-hevitra raha vao tsy centré ao amin'i Jesosy le izy fanambarana diso daholo. Ohatra anao seminaire dia zao nataoko ny hery ny ositra ao amin'ny mpitandrina. Ina no zaraiko meko menasinareo menasaiko nareo tsy kasikasika mihitsy mba ahafahako manao tsara ny ataoko. Tsy ao tsaiko akory mandrakizay ao anatin'ilay izy fa zao efa tafiditra any amin'le niveau sy dingana ara-piarahamonina le asa fitoriana. So dia eritreretina fa tsy betsaka raha ny teo mpanjaka fa tsy ny olona rehetra mpanjaka mianao avenareo sa tsy mihaino. Le krizy te hitondra fanjakana mahatonga ny olona mitady fomba rehetra andemena ny sain'ny hafa hitodika any aminy satria ahoana kosa raha ndrena-ponimerina ny lanjaina dia izy ny tsy olanjaina tsy mitovy mihitsy ny mpanjaka sy ny tsy mpanjaka. Mianao tsara venareo dia nandray le krizy dia ezahana tonga dia ampidirina sy tetsehana anaty baiboly amin'izay amarinina ratsoratra masina Andriamanitra fa raha neny tamin'ny zomana reo dia nafantatra tsara fa mbola tsisy Kristy zany eto satria ny famonjena mbola tsy vita hatramin'ny farany feny andalam-pahatanterahana. Ny fototra nefa nataon'i Jesosy ara-panahy fa mifanovana ny tidy ty mbola tsy tanteraka raha tsy amin'ny fotoana iverenany. Noho izany Jesosy tsy andingana mihitsy ny planina sy programany mandra-pahatanteraka ny sitrapony mpamonjena feno anao. Mety afatanana mety afa ho an'ny tompo. Halleluja. Noho izany raha misy milaza ny tenany fa Kristy sandoka izy dia io daholo ny krizirizy rehetra misy amin'izao ny farany zao. Le fanahiny antikrista mampiditra amin'ny fiangonana dia zao lasa ohatrany hoe te hampisongadina mpitarika zany dia reny zany efa krizy ny antikrista daholo reny fa le izy ambamboarina raha baiboly tenareo ohatrany hoe hafa mihitsy ny poulet raha sina coco fa mbola sina sauce curry mbola misy hafa koa ina daholo zany le épice rehetrarehetra lasa fanimpona épicé le izy tsy d'origine ntsony amin'ilay tena tsirony le tsy mivoaka tsirony an'ilay tsiro lan'Andriamanitra azy fa sisinan'izay mety apetiny lelatsi ary eo nefa ny problème raha vao zavatra mapety ianao dia tsy avy amin'Andriamanitra le izy mapety ny nofinao papelika eny mapety ny nofo tsirondela fa tezitr'Andriamanitra rehefa niala tamin'ny mana matsatsotratso fa ampiny rehetra afano angamba mety tsy maty akory zareo raha nidiran'Andriamanitra tao anatin'le mana satria sakafon-danitra fa nohan'ny tao fimonomononina sy fanoherina tany anefitra le izy dia nyantso menarana naikitra azy tsiro ndela tsy confort le akanjo tsy costara ny teny an-dalana mety salaka anjaza tamin'izy voateraka fa niaran'ny tombo taminy 7 taona izy mbola le koshiny ihany nanaovany takokenatra fotsiny fa zao sady tsy rovotra satria fitafiana mahagaga le izy tsy any amin'ny endriky ny nofo hoe inona ny tiany masonao fa izy Andriamanitra hoe inona ny mapety hitehirizako anao. Le fiton'Andriamanitra tsy voatery ety aminao fa misy fiatraikany amin'ny mandrakizay ianao. Inona tian'Andriamanitra itsina ny toe-potsika kasitraka azy amin'le fitondrany tsy voatery mety amintsika fa hitany famahatsara antsika tsy mahareteka. Halleluja.
Samby fiara tsy hoe kory paquebot. Feno piscine. Chambre confort. Climatisé. Samby fiara miara milona amin'ny taina zebra. Tigre. Lion. Omby. Eny matombola misy kisoko. Nanao tao kory zalahy. Ary filasa dia manambara fa tsisy hoe efitra fitiovana na zavatra ohatr'izany tao anatin'ny samby fiara. Ny varavarana nasan'Andriamanitra natao kely fa tsy ngeza satria Andriamanitra tsy tiany ianao hitazana amin'ny favoazan'ny hafa eny ivelany fa tiany ianao hifantoka amin'ny fitondrany ianao. Zay hidira masoandro fotsiny mba hasalamany ao ary any amin'ny tafony ilay izy. Zay no natonga andreo tsy nahita hoe efa ritra ve ny rano sa tsy ritra. Ohatra tsy mandeha tsony izy zany. Ka efa nazon'Andriamanitra toena elalela tendrombohitra anankiroa. Ndre mamiko loatra ianao Andriamanitra. Ary zay ny tena tiako indrindra ny amin'ny fitondranao satria ny fanambaranao dia marina. Ary tanteraka tsy misy tsiny ny fitondranao. Fa ahoana ny fiseho an'ilay izy? Amin'izao lasa tsy mety hoe tamin'izany sy tamin'izany hoe tsy mitovy-tsony fa inona? Mitady fiainana confort ianao. Tady zavatra lasa tsy hitanao tsony ny asarobidin'ny fitondran'Andriamanitra anao satria tafasaraka amin'ilay teny fahamarinana ianao. Averiko amin'ny tena baiboly nareo. Tena fitahiana sy fahasoavana ary fanambinana. Averiko indray. Tsy mifanindrinao anana izay ananan'ny hafa. Mahafinaritra ny masonao. Fa mbola tafiditra ny fafinaretan'ny nofy ihany ireny. Fa ny fahatsapanao ny lanja sy asarobidiny fanananao izay tsy ananan'ny hafa fa nataon'Andriamanitra ao anatinao ka hitadiavany ianao. Ny fanomezam-pahasoavana dia ambony lavitra noho ny fanomezana rehetra. Nareo ve tsy mahita? Fa ny devoly koa mahatakatra an'izany. Ho sisy ny devoly, tsisy ninona ho amidin'ny olona sy ataon'ny olona tsinitsinina ny fananany rehetra hozy izy mba hamonjeny ny ainy. Teo izy Jesosy izay hamonjy ny ainy no avery azy. Satria fandriky ny devoly ny atonga anao hiasa mba hamonjy ny ainao, lasa raisinao ny rôlin'Andriamanitra. Fa ny olona anankiray ny ahatsapana fa tena tafarahin'Andriamanitra io olona io. Dia zao, tsisy tahotra fahafatesana izany. Tena amin'Andriamanitra ianao, raha nino akanao dia alay fotsiny fa tsy manino. Raha mbola tsy tianao ny akanana no mba vaona amin'ny aza mbola hero ihany rehefa avy eo indray fa mitsangana. Ary maninona ry izy tsy lasa mihitsy ny mbola misy raha ilan'ny tompony azoko. Na biriky mifatotra ry tsy fantatra ary izay tompony. Alainy rehefa tiany. Midika an'izay lasa mitombo kokoa ny fiankinanao aminy no ny fibaikionao azy. Fibaikionao azy ampinoana. Ndao tsika hitsangana fa lava loatra. Halleluja. Afafainy amin'ny lanitra ny tananao. Misaotra tompony amin'ny fampianarana. Misaotra ny amin'ny fanairana. Androso mandrakariva amin'ny sitraponao. Misaotra ny amin'ny teny mpiainana. Izay nairanao ny fanahiko. Iombona tanteraka amin'ny sitraponao. Mivaha ny olana Jesosy. Ny olana tsy ny zavatra trehako fa ny ato anatiko mila amboarina. Tena iombona tanteraka amin'ny sitraponao. Sokafo ny vizionko. Angatao ny fanamasina androany. Tario fanamasina. Tario ny fahendrenao. Tario ny fitondranao. Ananantoka fiainana be dehibe. Ananantoka fijoroana tsara. Ananantoka fahavelomana. Ananantoka voninahitra. Terahina ny anaranao Andriamanitra. Saotra Tompo ny fahatsaranao, ny fahalebiazan'ny herinao, ny koizan'ny fahavalonao anao. Mino fa ny tsiray avy tonga eto androany dia voataviko. Tsy misy anankiray ho raraka izany eto. Fa ianao omba azy, ianao hitantana azy, ianao loha lalana, ianao vody lalana, ianao eo amin'ny fiainany. Ninona fahoriany Tompo? Ilany ny tananao fantatra fa ianao lehilahy ory sady zatra fahoriana. Ary noho ny amin'ny herin-drano sarobidy dia afaka hiova ny zavatra rehetra ao anaty fiarovana. Miombavaka izay amin'ny herin'ny fananao masina fa fandresena no hitanay. Rava ny herin'ny fahavalo, ho foana ny aretina androany maraina. Ny sakana rehetrarehetra ho ravan'Andriamanitra, ho sokafan'Andriamanitra ny lala amin'ny fampahitana fity. Tsofoko rano amin'ny anaran'i Jesosy ianao, andeha lavitra miaraka aminy. Tsisy fiadiana voaforona melezana anao ka ho ambininy izany. Mandiana fa mifahatsaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao mandrakariva. Andriamanitra miahany fanahinao izy, miahany ainao izy, miahany fiainanao andavanandro izy. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy. Hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Tsy rery ianao fa mombanao mandrakariva izy. Ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Mandresenao. Mandresenao amin'ny anaran'i Jesosy. Mandresenao amin'ny anaran'i Jesosy. Mahitany voninahitry'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Tsofoko rano amin'ny anaran'ny Tompo ianao, tanteraka ny vavolombelonao. Ny vavanao io ny zara ny fahatsaran'Andriamanitra indray. Ary anambara hoe lehibe Jehovah ka miendrika io dia raina indrindra. Andao tsika tia tanana mafy be ao an'Andriamanitra. Tia hafa mafy ao an'Andriamanitra. Halleluja. Raisy ny sodrano izay tononoko amin'ny anaran'ny Tompo. Hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo.
ampamirapiratra ny tavany amin'nareo Jehovah ka mindra fo aminareo, ananatra ny tavany amin'nareo Jehovah ka aminareo fiadanana amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary mifanahy masina. Amen. Tenenina eo akaikinao, aza finina hoe ny fahatsaran'Andriamanitra tenena izy. Fa miteneny ianao hoe amina vavolombelona ny voninahitr'Andriamanitra. Ndaotsika anao fanatitra ho an'ny tompo vetivetika fa mbola tsy vita. Raha tsy signale zareo fa rava amin'ny fivoriana. Nawary totsika vetivety fotsiny. Ozy ny tompo azy amin'izao foana eo anatrehako tsy mitondra fanatitra. Ho tanterahan'ny tompo aminao ny fanekeny ary iseho ny fiainanao ny voninahiny. Ataovy amen na tsara ho an'ny tompo. Aza tiany fotoana tsika rapitso fotoana sekoly mpanambinan-tsosy fitahian'Andriamanitra. Amen. Ary ny somariva tsy mitrampoky ny olana lakely toy ny mazatra fotoam-panotronana sabotsy maraina fotoam-pandraisana mitrampoky ny olana lakely ihany. Mariana fa tsy mbola andeha aloha mihitsy aloha mpitandrina fanao krismasy mahagaga miaraka amintsika dao zay menakavy kely sy ny ana rehetra dia eto aloha manao krismasy mahagaga tsika andao ny tiafa mafy be ho an'Andriamanitra. Halleloja. Miaraka tsika mifampitantana hatrany amin'i Jesosy. Marina sa tsy marina? Za tena mahita hoe ianao io dia karazan'olona tena feno firaisana amin'i Jesosy, tsisy ohatr' izany. Idépassé an'izay pastera fantatrao mihitsy niariny ao anatiny satria Jesosy niteny hoe Jesosy tena niteny mo fitiavanareo aho izy mihoatra no fitiavanao aho izy maintsy mipetera mihoatra no fitiavany reto. Zavatra sain'i Jesosy hifaninanana fitiavana azy. Ary ny fitiavana rehefa hifaninanana ny olona ty tsy mialina zany hoe lasa aloha ianao. Zay mahatonga mitsodrano anao tiavan'Andriamanitra mihoatra no nitiavako azy ihany ianao. Amen. Fa tsy maninona zany, azo atao zany. Halleloja. Fa za koa ity azy mihoatra no fitiavanao azy. Rehefa tian'Andriamanitra ianao dia lasa manana fo malefaka. Amen. Ao an-trano tsisy feo miakatra izany satria ny teny malefaka mahatapa taolana. Lasa be fitiavana tia mizara. Amen. Lasa mihevitra ny hafa. Lasa tia mivavaka. Dia indrindra ohatran'ny tsy terena nisy soa zany fa mandeha ho azy. Ohatran'ny fiainanao ordinaire manao izay zavatra extra amin'ny olona. Ary omponao tena renao mihitsy ny voninahitra ho an'i Jesosy irery. Tsy mahatsapa-kory ianao hoe nampiasaina fa hainao Andriamanitra efa mampiasa anao satria tellement efa ho amponao ny fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra. Mandana aza teo hita fa hitany io. Mandole fa aza miziriziry be eo natren'Andriamanitra. Minkofo hampanekeo ny ao anaty. Aza vela hoe mivatanao fotsiny miakohaka fa ny fonao miakohaka, ny toetranao miakohaka, ny ao anatinao rehetra miakohaka, ny faharesenao eo anatrehany, mampirisika anao iakohaka aminy. Tsangana zareo fahasoavana. Fa fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao fa fahasoavan'Andriamanitra